Nanao tatitra vonjimaiky mikasika ny fizotry ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Ramatofo Maria Muniz de Urquiza, filohan'ny délégationna mpanara-mason'ny vondrona Europeanina, tao anatin'ny filaminana sy mangarahara no nizorana izany fifidianana izany nanomboka io maraina io, raha araky ny nambarany ity olo manakaja ity. Nanao ny fanadihadiana moa i Lova Ramanantsoa sy Dina Rakoto. Amin'ny ankapobeny dia tao anatin'ny filaminana no nizoran'ny fifidianana nanomboka io maraina io, ary tsikaritra loatra eto fa tao anatin'ny mangarahara ihany koa no nizoran'izany. Io no tatitra nataon'ny Ramatoa Maria Muniz de Urquiza, filohan'ny délégationna mpanara-mason'ny vondrona Europeanina. Raha nandalo teo amin'ny profefidianana teny amin'ny CJA Beavelo izy ny maraina. Araka ny nambarany ary dia tsy nahita nakorontana ny fizoran'ny fifidianana ary tsy nahazo fanoherana na fitarainana avy amin'ireo délégué avy amin'ny antoko politika maro samihafa manara-maso ny fifidianana hatreto ny vondrona Europeanina. Tsy nisy ihany koa ny tetika fanakorontana sy ny fandrahonana. Nisy kosa nefa ny endrikelo izy dia ny fisin'ireo olona tsy afaka nifidy noho ny tsy nahazoan'izy ireo ny kara-pifidianana, kanefa dia misoratra ao anaty lesy-pifidianana ihany koa ny anaran'izy ireo na ny mifanohitra amin'izay.